Samy nanana ny fomba fijeriny sy ny heviny ireo mpanjifa samihafa manoloana ny fandorana ny entana landaty tahaka ireny. Arahantsika eto anatin'ity sary manaraka ity ny hevitra izy ireo. Tongetrany zay manatrika an'le hoe entana zay potehiny io zany, zay hoe landaty zay kasitrahana tokoa. Fa mijery an'ilay zany zay aloha hoe mampalahelo mahita an'ilay zavatra ohatran'ny hoe potehina le sakafo noho izy efa landaty, fa tokony hoe misy fipetra ihany zany tokony ho raisina alohan'ny fotoana tahaka an'izao hoe tsy hoe tokony amidy mora le izy tokony amparitaka izahana ihany mba ho tonga any amin'ny mpanjifa le izy mba tsy ho tonga amin'izao le ohatr'izao fa lasa gaspillage mihitsy le izy zany raha vao tsy tonga amin'le hoe tena ho an'le mpanjifa le izy. Mila mieritreritra tsara zany le mpamaritra, le mpandraraha zany mba hanao an'le izy amin'ny fotoana mialoha elaela ihany hoe 3 volana mialoha dia efa mba ataovy mora dia mora azo atao zany le entana fa tena vola be na ho an'le mpandraraha raha nefa tena hoe favazana be io fa ho an'ny mpanjifa koa mangeta entana lakana mijery le izy hoe andray zao zavatra mitranga eto amin'le firenentsika fa zava-dehibe ilaina aloha rehefa hoe tena tratra le izy hoe tratra le hoe daty tsy mety intsony nanana azy dia tsy maintsy potehina le izy indrindra.